Misaringo-Bordamba nosoratany Randriakoto Jean Patrick. Ovelominy ony miajan'Irina sy ny Ravo ary Oly miaraka amin'ny Falsy Rakoto ary Sinez. Anjariliva no nandray feo sy nanantontosa. Andro voalohany. Sambatra kendry iry zoko manana n'iny feno iny ka tsotra sady endry. Indrindra be vola. Indrindra be vola? Ndriky dia miteniteny foana ka. Ndry, nga tsy marina izany ka. Lazao fa tsy marina indray ary izany e. Marina dia marina zandry saingy tsy mba tao an-tsaiko ilay hoe be vola kery Sandra. Ny vola nge hono ny marangay e. Raha za zao no misy makavaty ka olona be vola, tena lasa tsy misy fiambahambana mihitsy aky zareo Olivia. Ny sipany amin'izao raha tsy misy intere tsy miaraka amin'ny lehilahy izany e. Ahitsiko izany fiheverandry zandry Sandra. Tsy vola, tsy noho izy bôgosy fa nitoetra ny aloha ny voalohany indrindra. Mandainga indrindra tsy mibôgositehany aloha ny jerevandry voalohany. Fa hono marina ho akery Olivia. Nefa oka ihany ka so dia lasaindry homoly eo koa. Vina ary ihany mba niteny andrian'izany akery Sandra. Bege akiny zandry ny feno iny a. Sady mahaino endry. Anjaran'ny lehilahy akeny mijery ny vehivavy fa tsy ny vehivavy no andeha haka lehilahy. Ka mba manontany aky za. Ary tolotra isan'andro mijery andrika ohatran'ny tsy rara indry mihitsy. Tsy mijery fotsiny fa iza tokoa ny zokony amin'izy mirahalahy reny e. Ataoko hoe feno nefa atao isedrako. Ka na tsika roa vavy koa ary misy milaza ny zaniko. Fa ifeno akiny zoky dia isedra ny zandriny. Hoany ane zao za rehefa aveo e. Andrasandria zany fa anao jupe vetivety dia tamby. Zany zoky Tonga soa aty aminay kely Sandra. Ie, misaotra e. Dia tratra soa koa nareo. Tsy manelingelina ve zary zareo manelingelina maninona indray ndry. Raha nelingelina ve kindry dia hoentiko aty salama nareo. Ary izy zato akaiky ny Olivia zato ka mipetra aloha ela fa asiana présentation e. Ka eto ary zato izy e. Oay. Bege lery Ndray le volo marina. Izy ny zandriko Rosedra Sandra no anarany. Mianatra ao amin'ny kolejy ao izy. Ary izy kosa kery Sandra no Sedra zandra ny feno. Faly mahafantatra ny Sandra dia tonga soa aty aminay zany. Ie, dia faly mahafantatra Sedra kosa. Miala tsy mibetsaka ary tsy hoe sanatriny fa tongavanareo ny alako fa ohatrany somary maimaka ihany e. Andehanao regroupement mantsy izay io zao ka efa miomanako. Bande bossiste Bege mainkiata. Wow, hita fa zany mihitsy kio. Sangisango zany e. Andao Sedra omendalana ianao. Lasa rehefa dia mazotonareo e. Ay ve miresaka be toy izao ty zandrinao ty ry Olivia e. Tsy araka ny verako aziko. Za zao mieritreritra hoe ahoana ry feno. Hoe miavina ve? Maivava sy tsy mba miresaka manolona koa. Za kosa ary feno hitako. Aza mba mitsara olona ivelany izany ary feno vehivavy kinga sady mahay raha zaka sady basy vava. Sangy ihany zany Sandra.
Sedra latsaka tanteraka. Ary lasalasa ny zandriko izany Aiza koa kia mandinika an'ity fianaran'ity zany. Efa haiko akia, sedra indray zao io Fa hono aky? Isa kiny miaraka amin'iny? Priska kia, le sipon amin'ny lycée iny. Efa ela nerahana ihany reny Bandy petsaka be io akiko iny avy ve Aleo za io manadia karano ka. Andraso ake dia samy mivoaka. Dia kia Olivia Marso ay ve Sandra vaovao aky saika mba mandehandeha ho za dia mitsidika re mafana be ny andro dia avy nanao baskety ka angataka randro feno misy tsy aloha kosa ve izy io sady misy io ko tsy le misy gazy tsy maninona re zay misy za manao sport dia tsy mety amiko ny zava-pisotro misy gazy ka andraso ary fangalako vetivetika indry ary nga ianao rery ny atory feno to mangingina be ko ay ve papa miasa dia maman koa torak'izay isedra lasa ny tsy haiko hoe lasa iza le ty sedra to lasa alako vatonjoko ny kilalao an'izany aleo rehefa tsy ho azo ny zandriny dia ny zokony fa hono aletsy so dia mba misy serviette ao amin'lahy ao fa za zany feno atsembohana mba hindrana doso kely amin'lahy koa za raha tsy mampaninina ahoana koa raha ny ataony disipy ty eo dia tsy menatra koa izy manala ny sorta sy ny maillot zany mory feno eo fa vetivety dia lasa fa mbola hanenjika hiditra amin'ny efatra angeza avy eo zay ange dia vita juste nanala atsembohana fotsiny fangahy moa ndry io tsy hoe miditra amin'ny efatra ndraika to maka toerana be indray mantsy aleo tonga dia aty dia mianatra raha mazoto za io koa nge ka misy pro zao malaina nijanonakeo indray lahy andao ary miara-mivoakintsika roa sa ahoana manderaka ako ty rangaka mifano tsy misy avaratra mihitsy nitoetra an'izy roa vavy reto eny ty zandriny ty aloha raha hoe nitare dia ananany raha hoe mihoatra ny lian'ny zokony fa nitoetra kosa dia loza be atao hoe sain-jaza nefa mba efa 18 ans ihany miomana ary ianao dia ndao ka zany Sandra fa miditra amin'ny firy andro ity androany zao dia fandesady mba hafa Sandra miresaka amindriny ahoana ozy ndry miheno écouteuraka izy tapona ny sofiko angawa efa andesady miditra amin'ny folo akia fa mbola isikety kely aloha ka vo amin'ny enina sasany anie zao Sandra lasa loha loatra kika ndraraha tsisy vita akory mba borsio aloha ny trano ka
dia anjarako ny manasa vilia ny tokotany. Za efa vonin'izao ve akia? Aleo amin'ny manaraka lasa akia. Miverena aloha fa adino mosoarandre sa andray vao hividy. Sandra, miverena ho a. Merci ki Maesa. Andray, miovatra amin'ny fiteny ve ki? Inona koa zany Maesa? Manina raha atao hoe masora. Io emploi du temps andry io ane ki ka manontany dady. Dia ahoana ozy ndry taminy? Matoko raha mitatasiaka. Ka ozy hoe efa miova izy ioko. Sandra aloha tatoato lasa niovy. Raha hita ny dady amin'izao mihiny jipo manasa pezon ndry dia ahoana? Maninona koa zao io? Zandriko ndry ka anankizoa no miteny andry ary adidiko izany. Zao ngeky mahatonga an'ireny mpanolany ireny. Zao akiny mampahalaizy ana. Dia davindrianao an'le ane 70 be reny ve za ahoana? Sanatri izany. Lasa aloha sipa fa be moral be Maesa zany Sure. Sedra ve ty marina? Tsy mahita akory. Aleo mody avokako le cahier de champ ato dia mody variana be aka le rehefa mifanena iny dia apotrako sady mitakisina. Oi, azafady ry mademoiselle. Tsy maninona ka samy variana be tsika. Azafady. Sady samy maika be ihany koa. Aleo angalako azy. Za ve ny namotraka dia nondreno akazy aleo alaiko. Misaotra sedra. Ary ohatry ny efa hitako tokoa ianao iza moa raha tsy mahadiso. Andray kosa dia tsy tadidy sahato ve za? Zandrony Olivia re azafady rehefa maika be tamin'iny sady mbola hianatra koa. Ary makaiza aloha izany so manko maika dia ampiresahako eto fotsiny. Andeha ho any amin'ny namako io fa naharay an'ity message ity fa tsy ao izy dia hiverina. Ary ianao makaiza? Ndeha ho dia azoko. Ao an-trano zalahy zao miandry any leo namako ireo. Ry zalahy? Sedra be ze io mody hoe ry zalahy hono. Ka andao ary araka dia ho hitanao aterinao zany raha riva be Finaritra kosa aloha iny androany iny saingy nakam dia isedra teo amasony namany. Zamba ny sangy azy ohatrany tsy nirara iny fa ohatrany tsy misy fitiavana mihitsy verangako. Dia ahoana re zany ny ataoko hitako ny hevitra ho aize ho ianao ry sedra ny tsy ho Mandrosorikala, mandroso. Manahoana tompoko? Dray esoriny kaparikala fa inona ary ty. Toerana misy ny masiny ty hitanao ity io tsy azo anaovana kapa. Eny rery bebe ka ahoana ary ianao zay vao tsy miteny akory ianao dia efa fantatro ka eo amin'ny sehatry ny fitiavana ny atindianao saraka nareo. Ie, eo amin'ny fitiavana ka saingy voanoriny. Ka ahoana sy ahoana ary
Misy ankizy lahy tiako sy riako izay ho ary bebe ô. Miaraka amin'ny zokony ary io lehilahy io koa tsy taitra amiko mihitsy. Fa ataoko izay fomba rehetra anirahana nefa tsy hitako intsony izay atao e. Ary le zokony miaraka amin'ny zokony ndreka vadin-jokony kikilalao njandry. Efa nataoko koa nge izany. Saingy tsy nahomby fa niala maina. Ka izy amin'izy roa lahy e. Ny zoko izany efa miaraka amin'ny rahavaviko fa le zandry. Foa masony ianao ry masona ambony zavatra rehetra. Hitady izay tiany sy ho tia azy ny zanako ka mila fanampiana avy aminareo e. Misy mba irin'ny fony anohany ka ilana anareo rehetra e. Io izy tonga tia midodidody hitady izay mba ho anjarany e. Ka zao ary anaka. Ie. To raha nitany sikidy ato dia ny zokony moramora atao ka io no mety sy mampamora ny asa ataontsika. Ka efa hoe anzokoko ange ho io e. Sarotra be zandry bebe rangory tsy misy fomba hafa mihitsy ve? Aleo ary aloha hitalao e. Ka zao raha pistako zao efa maty masoandro iny. Eny ary dia manantena zany raha tena tsy mety anefa dia io zokony ihany zany no andry Eny ary fa andeha e. Orikala ary ny saram-pizahana dia tandremo koa fa mitorona miembotra rehefa mivoaka manjary milasa miambony masina. Fa nanomboka oviana indray kindriny tsy nianatra Ka tsy efa fantatry ndry ve izany ndry ihany no mahatonga an'izao. Ka izany ki tsy nahalala fa italeny nanome an'iny taratasy iny ho an'ny papy. Ozy izy hoe asaivo makaty hoe papanareo dia sady nanome an'ilay taratasy izy. Zao akiny olona fa barakatra any am-pianarana. Tonga taty hatrany mbola daroka be ihany koa no mahazo. Fa fitiavana indrina eky izany ndry izany makaiza foana mivoaka ato maraitsy arivo io ka indry tsy mianatra akory izany. Ka zokindrina eky izaho e. Lasa ho any olandry. Lasa mihitsy aloha ndry ka. Leo ihany hikatotrano rery ato. Ny fahafatesana zao no asambarako. Tsy ho faty izany ekindry Reo ary tao fonina biscuit be debeko. Milaza tsy misakafo nefa tao feno karazana sachet. Lasy ndry ho mandefa manjeraka. Andro any aloha malahelo fa rapitso mifanohatra amin'izao. Izany tokoa le hoe ny alahelo ny sasany falian'ny sasany fotsiny. Tsy zavelively ekiny ianao an'izany dia tsy hianatra izany ndry fa hikatonao foana. Dia nanao ahoana ke tokony lazandry melo ihany ene ndry koa moa tsy nandalo tamin'ny latsinainy dia gaga ihany ka manao ahoana izany amin'izao? Matetika za manapatapaka mandeha mianatra ka tsy karitry ny tale izany dia nandefa taratasy any zokinay izy ary tany amin'ny papa koa. Za le vao tonga avy taty dia nivelesy ny papanay. Raha tsy teo neny ngamba dia ny haiko sisa ny tsy afaka. Hatrany am-pianarana nefa vao tabataba. Ka zao ary aloha fantatra moa andro fa andro fady talata tsy mahazo mamoaka fanafody ny iraky ny masina fa ny valin'ny fangatahana no efa nanahoana tokoa. Le zokiny ihany no tiako zao rehefa ataoko ny fandiniana. Ary satria zokiny fototra izao fidaroan'ny papa izao dia valiana ihany koa. Efa vita io dia efa azo ihany koa ny fanafody ka le zandry no nanaovana fangatahana saingy raha pitso vao azo alaina ny ody dia aleo raha pitso izany miverina bebe
Fa tsy dia misy fotoana kia ary Sandra. Aleo lakamisy kia. Fanao inona any kindry? Te hiaraka amindry za kia. Mba te hivoaboaka koa e. Fa hono maraina sa hariva indriny makany? Za mbola mianatra kia maraina. Eny e, aleo any andrasandriva za koa mbola hiandry amin'ny feno. Okey ary. Sady hitondra sakafo za. Ataoko surprise ho anareo. Mba te hifalifaly ankizy. Raha zandry tia koa dia mahita tao ka. Eny kia. Ka ahoana? Efa mitondra izay tokony hoentina ve ndriko e? Efa reto ny hidindriko Eny rery bebe rangory eo. Tiana mba hoany sy ny vola madinika ary ny vaventy ihany koa ary za matahotra bebe fa mbola anaterako firavaka sarobidy raha toka tanteraka ny fanindriko andefa mandry ny setra. Ataony bebe inona k'izy e firavaka? Ny azy aho dia zavatra tsotra monja nangatahako aminao dia inona izany ry bebe? Teneny fa ho tanterahako na inona izany e. Ity anefa ho raikitra fa indrindra tsy haiko na natateraka ny voady ary efa voaraindry ihany koa reny ny ody. Fa ny fangatahako ihany koa tsy maintsy tanterahandry. Ka lazao ary rery bebe o. Raha misy ety amiko dia meko anao. Saingy tsy afaka mamorona raha toa ka tsy misy ny tenanao re anaka. Tsy azoko izany. Ny tenako e. Enao dia enao tokoa anaka. Tiako andova amin'ity asako ity ianao. Ohatra e, toa tsy soranao akory ako. Za rengena ka ty efa miafiny. Indrindra fa hoe izany. Ohatra atovy zavatra hafa rery bebe o. Eny ary fa tsy maninona saingy ty faharoa ty kosa tsy azonao lavina. Hiteraka nareo dia io zazy io no omenao ho tezaiko mba handimby Ny ahoana moa ny fampiasan'le odiny bebe rangory teo. Ay ve ty vovokazo kely ty atao anaty zava-pisotro mba ho tonga any am-pony moa. Izay mihitsy le izy. Dia ty menaka kely ty ataoko eo amin'ny fandraisan-tanana. Ary ty potipotikanina kely ty indray hosorina amin'ny tarehany fa ty izao no tena ho sarotrako. Arina kia mahavariana andry ato sady amin'izay dia lasa saina be tsy hay hoe makaiza. Andeha hianatra fa any izany miona. Saika dingo tokoa kiry Sandra fa aniverseran'ny sedra androany tongava aloha Zay fa lasa. Tsy mahita tenenina fa ny zava-dehibe mba henoko dia hoe aniverseran'ny sedra. Milay izany. Tonga dia mety daholo miketrika rehetra. Aleo akery Sandra indriny manatitra ny cadeau d'anniversaire-ny mandalo eo amin'ny feno aloha vao mandalo eo amin'ny sedra. Toa hoe natambatra an'io mantsy ny fitsingerenan'ny taonan'izy roa raha tokony amin'ny talata ny amin'ny feno. Andrekako. Te ahoana ary izany? Tsy maintsy handray ny tanany feno izany. Nefa le menaka ahoana?
Mandeha any aky ry Sandra fa ela be lozandry midororo ireo fotsiny ko. Ka maninona nefa raha zany manolotra an'ilay zandry ary indrina ny zoky ka zany ve tsy hafahafa be ndao mokia ndao indray ariko. Sandra, tsy haiko fa tia hitanao zany foana ho ahy. Zany ve? Ny foko tia mangina ohatra tsy tatiko zany tsony aky. Tsy mety zany ry sedra. Fa ahoana ry Sandra? Tsy mety ho zany mity olon-droa zany fa zay tena tianao na zana Priska. Zany efa afaka mandevitra. Sady tampoka be nge zany. Tampoka be ahoana koa ary efa ela dia ela nge zany. Eloviana ary. Aza mandainga fa ny vehivavy ange ka tsy azo andaingany. Vonina ny tianao ry Sandra. Iny tsapako aloha fa mbola tia amin'ny Priska saingy zany tianao. Zany angamba raha toizako hoe zao ry sedra apiko ianao anadino any Priska. Dia zao mody mila vaniny aminy fotsiny ianao dia vita ho azy. Koratsazakely izyko. Sady ny loza nge ry Sandra efa fantatry ny fianakaviany sy ny fianakavianay ny fiarahanay. Zany ve? Sarotra be zany. Tia tokoa ilay hoe finy atsy maminy roa. Tsy hitako tsony zay ale. Arriva kitiny andro ry Sandra. Andao ateriko amin'ny bus etsy ianao. Sao dia mitaintaina ny anatranonareko. Sady ny orana koa ty efa ho avy. Zana nadino elo raha teo. Mahazo vahiny eo nareo vao gaga ny ao an-trano. Aleo aloha miafy tsy misy loka amin'ny herinandro ity ry sedra. Ka ahoana? Mahafinaritra ny fahitanao ny tranontsika. Eto zao mbola ho ampiana frigo. Dia ery ny écran plat. Fa ny enjana zao dia tia tranontsika tery dia tery tiako. Ka ny karama rehetra zany dia lanina amin'ireo avokoa. Mba mieritrereta ihany ry Sandra. Jereo nge ry zareo atsy ambadika. Tsy mba mandanindany foana zany. Tsy tokony mbola hoe maika amin'izay vidy fanaka zany ianao hoe ataoko ange fa ampy ireo entana tamin'ny fampakarana antsika ireo hoe ny fananana tany sy trano zao no tokony voalondarana amin'ny fiainantsika ry Sandra. Iny ianao koa efa ho lava zany. Ka zany misy. Salao efa tamin'ny taona firy vera ngano atao trano. Marina fa hoe vaovao saingy hafa ihany ange ny mody ankehitriny. Zao ny tranontsika mahafinaritra tsara ery. Dia aiza zany zao ilay taloka? Meko an'ilay namako. Tsy hoe ny mena fotsiny koa nge fa mba nanome kely izy ny vidianako an'io tapis io e. Ray Sandra, enao ty dia tena hafa mihitsy ka marina. Iny enao koa zany dia ny anakiana na foana. Ko zanyko. Aleo za hividy fa rehefa eo ny zaza tsy manam-potoana hividianana. Sady aleo ho any zany fa hono ahy e. Mba tsara amiko veloha ty pataloha ty e. Teny amin'ny magasin izy ty ny vidiko. Tsy fantatro tsony re. Tena mba mieritrerety ianao Sandra. Fa ahoana ihany e. Jereo nge ry Olivia etsy e. Nefitsika mifanila trano eto fa ianao ohatrany. Zay nareo zay. Tsy mahazaka olona mivoatra mihitsy. Ngai fa lasa sidry. Vao teo mihitsy izy no lasaka.
Nga tsy nandalo tao aminao izy ry Feno? Tsy nandalo lery. Ahoana koa ary zany ataony lery izany? Fa anao nene no mitaona rehefa hiverina riva tahaka izao e. Mba omeo rano mafana aloha Sandra azafady. Fa inona koa raha ny tiany atao? Sa te hafantatra hoe miady za sedra? Zany nge ho ary Sandra e. Toy ilozanao mijerijery fotsiny eo. Ay tokoa moa nareo raha seza avo lenta be tahako tony. Tsara ery ange izy zany. Misaotra e. Tsy zany ary Feno fa mandinika an'le tokony ametrahako an'le frigo fa tery de tery ny toeran'izy izay. Fa hoana aloha Sandra. Dia aiza zany le seza mitovy amin'ny ena iny? Nafindrako any amin'le namako re. Oay, efa mirolatsaka folo zao. Tara fa 10 minitra sisa dia miditra. Lasa aloha Sandra. Eny ary. Mandehana fa mandreraka be. Olona tsy mivoatra fa faly anakihana fotsiny. Efa nahita loko ny Feno e. Olokona hono ty tranontsika ty. Ny teny dia hoe ny karamanmpandoko no zaraina fa ny vidiny tsy manina fa izy ihany mandoko azy. Ay ve aky? Dia ohatrina hono kiny mandoko azy? Ny ivelany tao hoe 150,000 fa ny anaty mbola tsy dia maika fa ny orana anie zao efa ho avy. Ay, aleoloha zany izay mivady ifandinika. Ka mino fa tonga dia kinaka izy zany a. Sarotra be manko raha hoe samy andokony azy raha ny ety ivelany. Misy apango ve aloha ao amindrio fa za tsy nahandro atoandro fa reraka nandamina trano e. Voasaika ite mihitsy hoe angamo kinareo ao tsy mba mahandro sakafo atoandro a. Aza dia mba manao an'izany aky Sandra ka mafy ane aky ny asan'ny sedra sy Feno reny e. Mila mahandro foana sady zany mba fotoana anana isaky ny atoandro dia aza variana mirendrarendry zany. Izy navy aky no atondry namanako. Olona efa fatapirenena fa paka vatin'olona sady tsy manambady. Fantatro izay tokony ataoko fa tsy baikonao amin'ny tokantrano koa e. Marina fa trano iray nipetrahantsika. Ny nareo efitra varatra zahay atao amin'ny atsimo ka aza hidirana ny tokantrano fa anasy ny vadiko io. Izay apango avy ve dia andatsanahy e. Izao ihany dia andeha hividy misao any amin'ny totoa voahirana e. Kaza indrindra ny ery Feno e. Efa fantatra fa hampiady anay rovavy. Ka fantatra raha fa hampiady anareo dia mbola inona koa ny tenenana azy zany ka? Ka mazandroko azy e. Zakako tsony zao ry sedra. Aiza ve onka dia tsy misy atao fa eto fotsiny. Avelao za hiasy. Raha ny tsy fitiavana izoko io anangy efa tsapako efa hatry ny ela mihitsy zany e. Avelao za hiasa ry sedra. Manginy izany vadiko zany a. Tsy vahaolana izany miasa zany. Ataoko fa ampitsika ange ny karamako e. Tsy manabanga fa voavany amin'ny patron dia indro fa omeko anao iny ny karamako. Rehefa tsisy atao dia raisa ny fandriana dia mahatoriky ry Sandra. Ka zao ary. Hoe ahoana ka? Ampio fefy mizara roa ny tokotany.
Amin'izay koa mba afaka mamboly zaridaina analako andro. Ina re, saingy aleo aloha hidinika amin'ny zoky ka. Mbola hidinika anao inona any koa nefa. Aniko. Efa niteny tamin'ny namako fa hanateran'ny plancheur apitso maraina. Ka matory amin'izay ary izany vadiko izany. Efa marika 12 sasany alina izao. Ny olona efa tapo matory avokoa. Andaotsika andeha aloha androany ka. Efa io ny patalohan lahy fa nataoko mainty ny ambany sheria. Dia ny anako mainty. Araka amin'ny Olivia sy Fiano angisika. Fetiny taranaka androany ka tsy araka. Samy manana ny tranony. Ary andao morisedra ka. Oka aloha fa ny volombavako ary mbola tsy afakako. Za mbola ho any amin'ny toalety. Na reo koa nge ohatran'ireny olona tsy andeha hivavaka ireny. Aiza ary ny fonareo vonina handray an'Andriamanitra. Sandra Sandra, efa vonina ve kinareo voaiky efa tam'izay mbola midika danany efa vahadinareo Anao inona ty koa itsikera indray ve izao sanao iny. Mandeha nareo voay izy. Sa zany le hoe fo vonina handray an'Andriamanitra ka. Miadana misy ngery zany. Zao mbola eto ampandrina foana. Aiza kory zao fa le asantsika maly nge tena nandreraka be. Marina aloha zany. Aiza aveo rangaka tsy nisy an'le pesy akory tany Am-Pefolo. Avy eo nakany Isotro mbola tsy nisy any. Amin'izay dia tongotra be foana nge. Miomana ary sedra dia andao Ary ohatrany efa vonina nendry teo Maneritery be aky le jupe. Ary tiako kelika izany akanjon'izay izany ry Olivia. Zay dia vonina ndao ary. Ka ry maman sy papa zao efa sasa miandry any am-piangonana. Maman indray dia mamela toerana ho antsika foana ka. Fa ny ady mafy dia tsika taraka nefa any aloha be andro maman reny zao no mipetraka. Ka atahoana fa mitsaitsaika moramora eo ny mason'ny olona ve atahorana. Io ny lakile dia idio ny trandro sedra. Raha tsy somary lozana kely mantsy ianao tsy hiala eo mihitsy. Ka eo indrindra ny olana ary feno maninona mora raha lazaina ry Sandra dia zaraina roa le tany ka eo samy manangana ny azy eo. Nefa ny antsika tia mivola efa tia tanina fa ny zareo no tsy haiko. Afaka ampisamborona aloha zareo Raha ilazan'izany dia aleotsika roa miaraka dia eo kory zareo mivady fa raha hoe za na ianao no milazan'izany amin'ny Sandra tsy ataony miseho manam-bola eo ka nahirana. Marina izany saingy maninona nefa aloha raha tenenina meloa sedra rahalanao dia avy eo tsika mivady manatona anazy roa. Sa ve tsy mety izany feno Tena mampalahelo mihitsy ny rahalahiko iny ry Olivia. Aiza ve tamin'ireny fividianana fanankiireny dia tsy mba mila dinika akory Sandra. Ohatrany maheno ny narako izany fa aleo enoko eto amin'ny varavarana efitra eto. Ny efitra natso ato manko izao dia mifosa. Oka izany ho any fa ny mpivady izany dia toy ny ahoana izany ny fizarana an'io tany io. Toa misalasala ihany manko ny amin'ny hevitra iny raha vaviko inko. Alanenina ny antsika milaza amin'izy mivadika rehefa tsy vidy moa izy dia vidintsika daholo. Amin'izay koa nge malalaka ny ipetrahan'ny taranaka Tsy azoko tsara. Raha hiverina izany dia hividy tany ry zareo ity ambanana. Sa anatriny ary toetra aminareo Tsy zao vehivavy zao mihitsy izany. Manana ambom-pony ety. Eny ary ka aoka izay fa sheria. Ahoana ke? Mbola tsy fantatra ela tokoa moa ve hatramin'izao fa mitoezaza. Marina ve? Tena faly be
engany ka ho lahakely mbola ka andray kosa raha vehivavy zany dia tsy tianao. tiako foana ka sy omen'Andriamanitra eo ki dia ekeko a. Ary ty za to tsy mety mitoetsaza tokoa zay. Aleo aho anatona mpitsabo ihany koa sao dia mba hiteraka. Zany manko zao tsy hitovinay kelikely eo. Sandy raty e, fanay koresy zany. Sandra, hevitra angena angatahako aminao e, dia lasa adinay ve ny fiaran'ity resaka ity? Afaka janona anie raha izany e. Ka leo a raha hiary toetra amin'ireo zany ka. Rehefa lasa izy dia tsika rery ny ato. Amin'izay ho atsika ty trano ty. Mazava? Lova nge ty ry Sandra e. Tokony hanana ny antsika manokana tsika. Leo be ay e. Oka lodiniana. Mainge zany loko zany. Mandana batao e. Za efa voky. Mahazo lesy no hiady fototra an'le trano iray ry sedra. Omeko invitation nareo dia omeo ny Sandra any. Iny zoky e. Aza matahotra fa omeko azy letsy e. Mandrosoe lahy ato trano aloha e. Androso tokoa moa izany rahalahy. Ary tsy misy olona angiady zany e. Ny trano midibeko. Dia izao foana letsy ny henako isan'andro ato. Ka andao ary aloha tsika ho ato aminay e. Olivia angamba no ato zao ko. Marary aza ankipoko zandro feno a. Patry, fa maninona ianao e. Sao dia mba manao reraka be tatondray ary ianao io. Ka aleo entina any amin'ny dokotera sao dia anahirana eto ka ny mpitsabo raha teo tsy lavitra fitsaka kely itsy. Zao tsy mahazo mamonjy olona lafa tsy ato ndre ary ndreto ny fady tsy azo hoanina, vanjobory, anamamy, ravitsonjo. Tsy azo atao ny anavaradora rehefa matory tsy maintsy manao mainty rehefa mivoaka ny trano ary tia ny tena zava-dehibe. Hoe ahoana izay? Tsy mahazo miarahaba azy fa leo izy hiarahaba voalohany. Dia ataovy amin'izay ary ny ampialan'io zazy io ao an-kibony ao e. Sady amin'izao ny ora tsy maheo ny vadiny sy ny vadika. Oadray, aza matahotra indrindra fa efa nirahako ny masony tamintsika vao niresaka teo ka hatramin'izao. Aleo sa mesorina niny izy mianaka e. Zany zao ny fahasambarako satria ireo no manelingelina ao foana ireo. Dray, tsy mety zany aky mandra-pahazondry zaza dia atao tsy mahavanonanako io kiala kely io. Ka ity azony ty jabory ty ity nanalantsika an'ilay zaza. Dia andray afo amelona afo amin'ny fatapera aloha vetivety ahoana no ampirehatra afontsika ary bebe inona moa zany ny idirany afo sy ny tsabory amin'ny fanalana an'ilay zazy? Kalindry kalma fotsiny. Io fa hitany sikidy fa amin'ny herinandro ny andro naterahan'io rahavavindry io. Naterahanay amin'ny rahavavy mihitsy ka. Izy talata ny anniversaireny dia ny anahy sabotsy. Fa ahoana tsara le tsabory sy afo ry bebe rangory? Mbola tsy malala ny fahaizan'ny bebe rangory ve kialan'ny ty Foa Io
raiso amin'ity azy ty ty jabory ty ary atao manalavitra ny hafa ka mitsonika tsikelikely dia toy izany koa ny fijaliany ora vavindrio ka rehefa tapika ilay jabory ka potraka eo ambonin'ny hafa ilay hazo fonosin'ilay jabory dia afaka izay ilay zaza. Izany hoe ilay hazo fonosin'ilay jabory eto ilay zaza. Azonao amin'izay. Foa masinareo rehetra manodidina anay, tongava eto anoloanay nareo fa hisy hiraka ho tanterahanareo zao ka tongava faingana fa mandeha ny ora sy ny fotoana ka ainganareo e. Foa. Masina. Enao irery Masina. Enonao ary ny fijaliana mahazo ny rahavavinao vonina tsara. Ie. Izay ataoko eto masonao no ataony ihany. Ka ianao no mametra ny ora raha ataonao akaiky kokoa ny jabora. Mifanakaiky ny jabora sy ny hafa dia vetivety dia afaka ilay zaza. Fa raha lavidavitra dia ela voalany ny jabora ka mahatra ny fampijaliana. Ty ary raisy ny jabora e. Kay maty ahy tokotero. Kay maty ahy vonjay arere olona. Neny apio hafa mijaly marary. Ary aleo atao maharitraritra mihitsy ty ranga. Fa marary ahoana e. Raha azoko atao ary ny analany enty dia efa nalako mihitsy. Zay kia vita kia. Fa azadinindry ireo fady ireo Angamba ny ampitsabony ianao zany Otrano miteny hoe dokotera. Angamba vao mety zaza dia makany izy e. Sika koa mbola variana nanazava ilay fanafody ataondry sy ny jabora teo e. Nanahoana malalaka e. Afaka ny zanatsika ry feno e. Arabaina aloha rehefa hoe tsy afaka ny andehibe. Izay ahasalamanao aloha atao e. Ka zao reo Livia, nangataka mba hijanona kely amin'ny asako tapabolana. Dia andaotsika hamonjy ranomasina kely aloha hanadinona ny lasa sy ny tsy mety rehetra e. Dia aisytsika no andeha. Misy namako izay ihany Tomasina any. Fa ny olana dia mifanalavitra ny tranony sy ny boro, kanefa tokony ho trano akaiky ny boro no andehanantsika. Tsy maninona re izany mandeha amin'ireny tiako reniko. Fa ilay namanao ve aloha sao miara-mipetraka amin'ny vatany ka lasa olana anie. Za ty mbola tsy mahavita manao zavatra firy toy ny hoe mahandro sy ny sisa. Mbola marefo dia marefo ary feno. Trano ningeno any mbola tsy manambady izy ary gardia ihany koa no fa izy lasa ny velany satria ireo ray aman-dreny ny toa hoe any ny miasa. Dia nanahoana kireo Olivia ny tany tamatafitany. Ary aiza aloha ny voandalany. Ary toy ny verina sahady ny takolaka. Nahazo aina sahady Ataky misy fitsa le tindry be. Tena tiako mihitsy. Nahazo tory teo atsapana dia ifeno ny vidy azy ty. Efa lasa 10 kilometra vao taitra. Ifeno efa mividy an'ireto teo. Zany e. Nahagaga tokoa aloha ny torimasoko e. Aiza ve ka adiny ray latsaka fefa n'izay nijanona teo tsy nisy zavatra reko. Ny olona midina amin'ny sakafo ary tsisy reko akory. Feno tsy nahasana naitra fa zaho ny lasa masika ka dia any masaka no vidiny. Rehefa taitra vao niara-ny sakafo izay roa tao anaty fiara. Ary tsara ki izany arino andry izany. Samy manana kitsika rovavy vidio izay tindry. Dia misy seza kely koa ty sady manana efatra tsika.
dia tiako keny satroka ao andria. Tsara be. Fa misy voninkazo tsara keraka ity mamela isan-karazana hono izy ity dia samy vidiana amin'ny fentsika roa vavy. Dia misaotra kira vavy malala tiako be tiako ange ty rahavaviko ty bisou mihitsy aloka. Aza manao zazakely io ndry Sandra. Reo koa ny coco tena tiako be ty. Afangaroko amin'ny tsaramaso kiso ty fiazana ny ranony dia tena ao tsara. Ao bisou andry ma sœur tsy foko etsika mafy ary bebe satria nahazo tany io rahavaviko io ka mba te hanana koa ary hitady lehilahy mpanan-karena sy manam-bola saingy sedra nefa tsy hariko fa atao fitaovana io lehilahy io tadiaviny. Nahazo tany hoe ny rahavavinao izany hoe hiala ao aminareo izany ka hifindra. Efa saika ho adiana fototra ary ilay izy fa afa-jaza dia najanona. Sarotra ny toe-darahana ka satria ianao mitady olona manam-bola kanefa le olona mbola tsy fantatra hoe iza ary efa fantatra ka ary matetika amin'ny sangy amiko izy io rehefa mividy zavatra ao saingy mivady moa eo foana fa tanako rehefa mandray famerim-bola ny fininy mafy dia mafy. Mora jonono izany anaka. Aleo ary atsona ny masina ary avy eo ihany dia makany fa point sio dia mbola misy koa rery bebe aza be fiantanao moro Sandra. Lazao fa tanterahany ny fanekeny sedra ny zay lazainy aminy ndre ary ny tsy fandirany amiko fa mandefitra be manaiky izany ataontsika ki izany feno ohatra misy zavatra manalokaloka azany foana ho isan'andro ato dia tsy renao mihitsy ve tokony eo amin'ny 12 alina eo foana tsy tafahetsika mihitsy ary tehiteny fa tsy tafateny avy eo nefa tafatory be ary ohatra misy zavatra maka reny tsofina be ka so kosa renao ty mbola tsy salama tsara mihitsy ka voately volana ange zay nakarary anao Azao no atao aleo fa hifoa amin'ny fotoana io dia hoenoko eo 12 alina moa izy teo. Eno ary taratasy iny ny entananao iny feno faktura n'entana vao nividiana teo rety nakatolona tamin'ny camion teo dia adiniko ty ka nanaraka taty fa niresaka an'izay tokoa ianao fa ahoana ke ka ahoana ho any ady fototra an'ilay tranontsika miprika efa ao avokoa ny tafy ihany koa efa ny amindrimamy ka tsy alovy atao amin'izay ry feno mety zany saingy mbola sahirana kely ingetsika ary malaly aleo miandry kely fotsiny Sandra. Ahoana? Ay zara ny tianao andehanany. Ny aloha any Tamatavy any Any ve? Ka anrehetrany ny mahafantatra daholo ny olona any indrindra fa mahazo enga ao mahabibo no misy ny zanako faralahy fa ataoko ahoana no any? Tsy maninona izany fa oviana tokoa no entina ho any ry Monsieur Ramile. Zay indray ianao antso fotsiny hoe Ramile zay dia vita.
manimba sofina ny miainome monsieur tsy misy farany ka any a zany moa e oviana fa za efa te hilalao ranomasina sy te hiaraka hanao voyage aminao. Tsy de maika zany e ny fiarahantsika iny vao ray volana latsaka sa maherikely de aza taitra anao fa omeko izay tianao ianao e fa hono misy zavatra notaniako anao ohatra hoe mety Sandra lazao rery monsieur Ramily azafady aloha fa ohatrany mahazatra aly miteny io monsieur fa mialatsiny ke fa lazaiko foana ianaoko vonina re amaly ny fanontanianao raha havana hono ianao moa zany mbola tsy manambady mbola re fa ahoana fa inona zao no mampianana anao hiteny an'izany ka inona moa ny olana raha manambady ianao e vao maika anie tena mety zany ka nanambady ho aza fa efa ny saraka sady lehilahy tsy miasa ka atao inona koa e Tanao de lasa ianao mandeha Sandra feno rahalahinao zao tsy eo io Olivia kotsy eo de inona ny olana Sandra tsy misy mpiaranao tsony eto monsieur Setra zao mbola tsy mahamasakasaka foana ka efa mizaka ihany ange azy Marena ohatrany tsy hitanao zany fa ianao lagy avy any amin'ny alehanao any de zany nomenao soa Marena so de mba tsy rariny ankizy ro malala na mijery anao aza mamparikoriko anahy aleoko mijery any Milo Sandra de ampitovinao amin'ny alika ve zany zaka izany mihitsy zay sakafo tsy masaka ve no anton'izao fifandiran'izao vary ange sisany tsy masaka ao ary jereo fa vaky le vilia ty tena lehilahy tsy misaina mihitsy hita fa misy saka de mbola eo amin'ny sisiny latabatra ihany napetraka ny vilia mahasositra mihitsy ary inona koa zao tony laoko tony tsy voanjobory ve ty efa fantatrao ve fa tsy tiako zany voanjobory zany mbola zany ihany ny atao laoka somary kiriko inona ny teny mandelaka mihitsy miaramena amin'ny tony ary mbola tsy am'izany fa ty antsy ty mihitsy no ataoko amin'ny lohan'ny le tsy saina io zany de tsontsondroniko masyandro any de velomany amin'ny mandrak'izay ihany any miona an'izay sika tafahoana zany ho farandy zay vita tsara niny ty tena matiko tokoa Setra marina te ahoany ty razany ty zao fa fanakelina tsy imboana raha zao moa no misy olona tonga ato mahita nyty raha mandriky ty de higadra zo afa-baraka fa aleo antsondra milika nakaiza mbola efindayako teo tsika allo Ramily allo mesagery ve rangaha allo atoka tsy ambany fandriana kanefa atoka hoany ty raha mandrika be ty ny andro ty vao amin'ny 1:10 ora atoandro tena loso ty de vitantanako folo reto namono ny andefo mandroko ve tsy maninona zany zay vao tena hoe vehivavy ndry Sandra sady herim-batana io fa manino ny findayako ary aleo tonga de raisina avy hatrany fa Olivia ka izy tena raisiko ve aleo raisina de mety eo allo ahoana kira vavy aiza ihany kinareo mbola tsy tonga foana efa isakafo anie mbola miandry any Setra kia tsy hitako izay nalehany fa efa ela ihany zay ny ala tato an-trano tongafa ndry de mba eto aky le satroka ao an-tranonay ao sa izy ndry io napetraka Setra ato amin'ity bazitika izy fa aiza ny lakilenareo ki nga ty ie napetraka amin'ny Setra ka
Ka le ady fotra efa ho vita fa amin'ny 4 tolakandro anoany vao mody. Aleo tapahana ka manilinkella fotsiny. Raha miantso koa ve? Raha mila io ka. Allô? Fa misy inona no miantso atandro be ity ha? Za ty ampiasana dia sahirana be sady mbola midesarge ny findaiko dia napetrako tao an-tsena tao. Fa ahoana Sandra? Tonga vaingaina arak'izay azo atao aty an-trano ianao hoe aty miresaka betsaka. Aingana rera mily a. Ho avy zao fa tiako fantarina hoe misy inona e. Dia aiza tokoa aloha ilay trano e. Eto akaiky ny hôtel Rasianaka e. Andraso ivelany eo dia mifampiantso eo ihany. Vadiko akia. La saiza rakizy efa atro ny malomaraina ankizy niala teto e. Nareo nefa tsy niady. Za niala teto ane ankizy nandamy matrano e. Dia ndrily lasa nanao volo. Fa akanjo ohatry ny ahoana aloha nanaovany Sandra. Zay ange efa nandeha. Dia andao ozy izy vila atao amin'ity bary ity. Za tamin'izay efa tsy nanaiky saingy reny namany reny nitondra azy. Ny vadiko akiry Olivia. Very a. Mafy kitia. Ny vadiko a. Efa manao fikarohana kely polisy a. Polisy? Ka zany zao no azo ataoko. Saika antany andriry zareo saingy ndry ary tia mitanondro dava ohatry zao. Dia ampangino aloha ny ranomasy fa tsy ahavita ninina io e. Vao maika ary ndry arary eo. Tena misaotra kia. Alanenina ihany ny atsika. Na zay no nampanjavina ny rahalahiko ry Olivia. Efa izay mirahalahy sisa no any Kibiray dia mbola nandaoko izy. Ka mijery ny reninareo ny tena tsy tantoko feno a. Toa tsy hita ity izay marina hoe nakaiza izy na nakaiza. Maman anie rehefa makany dia ny anarany sedra foana no any voatonony. Tia ny loatra ange ny zanany iny ka tsy afaka ambavany mihitsy. Iny ange ry Olivia talohan'ny anambady mbola miara-matory amin'ny maman e. Mahagaga tokoa fa reny olona tsotra reny to mora andairany tsirariny. Tsy vitany hoe araroton'ny olona ny fahatsorana fa mbola tsy dia lava andro iainana. Mety tian'Andriamanitra angamba dia alainy aloha amin'ny fotoana. Aoka aloha zany ho any. Fa gaga amin'ity rahavavina ody mihitsy aho ry Olivia. Tokony mba hahatonga saina azy ingery ny zava-miseho reny. Aiza ka mbola tsy mipetraka hatrany foana hatramin'izao. Manaridi re izy. Mety hoe mangina be ao dia aleony mba mivoabokany. Ny loza zao dia mififindrantsika ka mety ho izy rery ny ato. Amin'izay mangina be ato izy. Ny ary efa tsy androko ny alako ato amin'ity zavatra manalokaloka isan'andro ato tiako. Iny enjeo fa lasa ny saka ny trondro. Sady ngeza be iny lasa niny a. Atray marina. Mimi. Dia izay akia. Ho any Tamatavy akia za. Hiasany amin'ity volana ity. Ka asa inona ho ankiza andro Sandra?
Mivarotra kia. Atao ahoana fa izay aloha no mety. Fa mbola hiteny amin'ny maman sy papa. Ie, aleo aloha midinika any fa tsy mety angamba raha hoe aty ihany. Aleo fa ohatra hoe anokafaka épicerie indry. Zangy any tsy dia hoe miasa be ohatry ny ahoana fa mitazona compte fotsiny. Misy tranombarotra ny monsieur Ramily izay ihany dia izany responsable an'io. Ramily? Ie. Ohatra ny tsikaritro misy zavatra fahafa tokoa aminareo efa manambady anakiny Sandra ny zanany ary ray taona amintsika amin'ny faravavy. Ndry akia. Tsy blème izany fa ny fitiavana tsy misy décalage nataony izany ho zina zay Andeha zany ianao anaka kazadiny bebe rangory. Za ty tsy mahitsy indray fa raha nahay dia mba ny fampiantso Tsy dio ana dia indray mandeha isam-bolana ihany ary. Ka zao ny ataontsika ary bebe Makanesy ianao any amin'ny Gina isaky ny alahady-tolakandro. Dia eo amin'ny telotelo eo za miantso. Dia miresaka tsara tsika mianaka. Aza tonono reny fady reny anaka. Sandra, tsy aleo ve isorona? Tsy esoroko ty ka. Dia sahanao ve milaza an'izany amiko Ramily? Tsy hamon'olona ka. Ko naninona ny namono teo aloha ka. Sady zao tsy zanako koa zany Sandra. Ramily. Izay ihany ka. Mingavy anao mba tsy hanao an'izany tre Efa olona ngeo aty Ny vitako ary nanenenako ka mbola atao. Lasa fa miandray mibandy akamako lasa. Dia izany nahatongavako tampoka ohatr' izao ry bebe rangory Mafy tena mafy amiko ty ka mila ny fanampianao Dray, aza matahotra indry Saingy tadidindry moa ilay teniko tamin'ny voalohany hoe io zaza io. Angalako zaza ianao bebe fa aleo re ty ho tezay. Dray, angano masina azo sangina ary ty ary any masina ane io Kara kely ty mitapy Feno tsy Sandra ve ho io mipetratra ery ary manao ineto ary izy io. Marina. Aleo atonona dia hita eo Ary inaky malasa saina be eto tonga oviana tety tanandro tonga tsy niteniteny Ary toa be voka be kindry ry Olivia. Tonga tamin'ny maraina be teo kisa dia eraky ny volako sy ny findayako Tsy hitako izay atao dia saika ho any aminareo mihitsy io zao. Mahapalahelo ianao izany Sandra. Iny misy bus dia andao hiaraka aminay.
matavy aho zao. Tena gaga ny 3000 ty aka. Ataoko daholo ny fomba rehetra. Sa efa tsy mahasonodo tsony koa bebe rangory. Toka mahody any an-trano ka. Raha tsy hody dia hoaiza nefa. Nanome vola tokoa ry Olivia kanefa findahinina koa moa izany ny vereo. Hoay, tokony hivilany amin'ny bebe rangory tokoa milaza ny vaovao hoe be voky le kala ratsy iny. Mianatra amin'le famakaizy mba ho aiza amin'ity tany tiry tony nanao masazy afa reraka be re. Io ny sakafo dia le loka tiany labe. Efa voky aho efa tena voky aho. Ray? Anatitra n'ity vola kelinao ty fa tsy maintsy hiakatra zao dia zao amin'ny tanà fa tonga avy any ivelany vady aman-janako. Eny voato zao no amantana. Zay fa lasa te vola 2 alina fotsiny venona velanao anay mianaka raha mily zange ka mitoejazy mila rejima tsara. Rejima mandiana mitady. Miantso fo maraina be zao. Ny olona mbola matory dia. Allô? Manahoana kia? Allô? Teraka tamin'ny alina kia lankely. Dia ahoana ki? Faly be zany. Arabaina nahazo any kotokely. Ahoana ny afaliany feno zay? Mba omeo anao izy. Manahoana Sandra? Ao fa andefasana fireno dia miakara zao fa efa hody any an-trano zay ka sahirany. Ny mpanampy moa tsy misy ao. Dia mba manarà koa ny dianay. Aleo tapahana. Manarà ny dianay hony. Zao ny akanjo nalaindry dia eto aty. Le akanjo fanaovany sanandro io raha le zaza mihitsy anefa no alaina vely le. Tsy mety zany kia. Ny aino io zaza io ny fofony eto ka ity ve adaly. Androany tsy maintsy mandalo aty. Raha pitsy talata ka tsy mandray olona fa andro fady io. Bebe fa mbola misy olana koa nge. Inona indray? Raha mila nge ka masika le ody ary tsy nohaniny akory. Tena ferevitra ary bebe. Aza matahotra ity tsitsika ataontsika amin'ny zanatra vavindry ity zao no atao eto. Aleo aloha ty milamina dia 8 indray ny ady manaraka Ndray dia dadany napetraka mihitsy jereo nge le olona lavalava moa dia nenao mihitsy ry feno
Telo izy fanasan'reto lamby reto a. Ka tsy voateo ve reo ny sasany? Ka efa lena sahady nge reto e. Eny ary, ny reniko moa ty mbola matory beko. Ka maditra alina ny ianao ka tsy misy atorian-dreniny. Aloloha izy atory kely. To mamana be zany nge Sandra ty. Aleo aloha arahako maso tsara hoe sa ve hoe angalatra ny reto lamban-jaza reto e. Io fa manasa sady mierikerika. Eto amin'ny varavarana eto mahita azy tsara. Ny rideau ihany koa moa transparent ka mora ahitana azy tsara io e. Ohatray, io fa misy lamba feniny ao anaty zaridainao. Ohatray marina, mitomany ray ty zazy ty. Aleo ialy eto fa arahako maso tsara ny fivoahany ato anaty tamboho ato. Inona reny tian'ity Sandra ty atao e? Angalatra nefa ve dia lamba ray e? Ary amin'izay indray dia ararotiny amin'ny fatorian-drahavaviny. Zany ho any amin'ny bebe rangory. Ary atao inona ny aro kely iny Sandra? Dia inona ny mahataitra ny Sandra amin'izany io ka? Zany fa atao inona ho ahy iny? Eo e jereko na ao anatiny. Ka misy atikolotiko maloto angety feno e. Dia ao anatin'ny aro kely mihitsy ve no amprimana ny atikoloty e. Hafahafa kely indray zany ko. Allô? Mbola ty amin'ny rahavaviko ahy e. Ie, ho avy fa izy ianao? Nasoa ihany fa misy ny antso ny findaiko fa raha tsy zany tsy niala teo iny feno iny. Ohatrany misy zavatra mahamahana azy zany a. Dia mila mitandriny ry zany ry Sandra. So dia ho afa-baraketo zay voalosa. Ary ho aizaka indry izany ry Sandra, tao miomakomana be. Andeha hivoaka kelaka iza. Misy zavatra ataoko kely any ivelany any. Ifeno koa neky ka lasa vao eo e. Dia tsy misy olona afa-tsy izay mianaka zany ato kanefa ny zaza tia maditrako. Na hoe natory kely aza ato dia mbola tsy ampy. Zaza maditra be. Za ange tsy ela ny andro Olivia e. Ay. Vetivety any dia tonga ka tsy maharitra any afa vao mahita ny zavatra hovidiako za dia miverina. Sady tsy alavitra ange zany e. Etsy ambany avaratra etsy fotsiny akira vavy a. Sady ny zaza koa ary io matory beko. Dia izay zany na mahamahana ny Sandra teo iny. Aleo aloha rangaha arahana dia hoenona tsara izay ataony eo. Ny heron'ny maizina izany koa tsy atahorako. Enoko eo ambaravarana eo izay ataony sy tiany iny. Ary io raha vao mivoaka eo. Efa vonona avokoa ny zavatra rehetra. Endro rery bebe a. Nataoko tsitsikaritra ny tao an-trano mihitsy ariko. Ay, le lamba teo zany angambany a. Inona reno ataoko hoe? Iantso manam-pahefana sa iantso piritra? Okaloha, tiany laharany finday amin'ny piritra fa tiano haingana zao. Dia aiza ho aiza ary ty toerana misy andrangory ty. Aleo rangaha tsona haingana ka.
anareo Romasina, indro zanakareo, ny avanareo mila vonjy tonga eto. Misy raha vavy ny any izay miseho ambony, mangon-javatra maro, ka inona fa vita na avy aminareo zany, ary ty zandry ny toa tsy manana mihitsy. Ko io ny sorona ho anareo ka raisy tompoko. Avy atirika ala. Io raisy ny tanako dia miaraka amin'indro tsika roa vavy zao. Dia atao veto ilay akanjo netindriko e. Aingana. Ao, ary vao ny volondriko e vao. Zao, zay. Jesoa. Indro zay tonga eto miaraka amin'ny ranovoasina. Way, masina be no. Enao le piaro anay mba tsy ho azo ny ody ratsy sy ny famosavindry. Vondreo e! Ka mila nerinao zahay. Vondreo e! Oy! Toa misy azavana manjopika be zany e! Oy! Vondreo e! Mifona re tompoko! Mifona re! Oka mamony maso zany azavana zany e! Mifona re tompoko! Mifona e! Aty e! Vondreo e! Oka e! Oka ho azy refa e! Aty e! Mifona re tompoko! Mifona re tompoko! Oka refa! Sotranao rery feno raha vavy hafa kely mihitsy ane indra vaviko iny e. Hatramin'izay natratrarana azy zay tao lasa mba mpivavaka te izy mamonjy lamesa sy tapaka. Fa na izany naty izany mila mitandrina mandrakariva ianao ry Olivia. Tsy azoko ry feno mila mitandrina bebe rangory falehany azy ny efa mahatiniko aiza-tsony eo iny. Ka tsy fantatra angeza fiovany ny ratsy sy kely lalana. Lena angamy te zazy ty fa io io lamby io mba eto aty ry feno. Ka tsy efa zao raha vele nambarako anao e. Soa ihany fa vola kely ny tao Ka mety hoe nindraminy izay e. Mbola miverina eo iny e. Ny entana ringe lasa avokoa e. Jereo nge mikorotana dolo ny entany ato. Mafy tena mafy le asany devoly ry feno ka. Ela be koa mila izany vo tonga ato an-trano ka fa nahavita trano tsara aloha izy sady amoron-dalana tsara mihitsy ty izy. Za koa moa efa tsy dia vahiny eto Tomasina intsony. Ina tokoa moa ny anaran'ity tanàna ity teo. Tanamakoho. Mihodina kilatsy fotsiny dia tonga ao amin'ny bazary be. Oatra ny vadina karana kosa indri amin'izao ry Sandra. Oy, ary manino izany findaiko izany. Tena ramily io. Allô? Ahoana? Efa tamy? Ela be ka izao e. Mandehana anao miantsena fa misy vahiny tsika. Mety amin'ny ray oro eo zay no tonga any Oisy tapaka sahato veranga. Tsy misy piso akory. Aleo andray tokotoko eto dia lasa ka paosipaosy izany mbola ela be.
tsy reto ny sakafo rehefa voalahatra. Izay fa manino ny findaiko marina. Oui, efa aiza ho aiza? Efa mahery 10 minitra ny amin'ray a? Efa akaiky ka, fa izao a tonga dia asay voainy gardien vavady fa efa mahatazana ny trano zay izao e. Ary aleo hoe ho tsokolovoka eto amin'ny varavaram-pitaratra ambony rihana eto. Iny tokoa eny miaraka amin'ny fiara 4x4. Tre, ary izany vehivavy mipetraka amin'ny devant izany. Aleo hoe isaina. 1, 2, 3, 4. Izay ve zanak'Ramily io. Tena zanak'Ramily io amin'ny devant io. Raha leo amin'izay hiala moramora eto fa efa njany miditra ao ambany eo zany zareo. Aleo le hijery fitaratra kely ka. Manja kosa amin'izao a. Mandroso tompoko. Mazoto toerana ary. Mansoraka izy dia mipetrapetrahy. Ary vita matsiro zany sakafo zany Sandra. Fa izao aloha izao a. Mialohan'izany aloha dia tokony mba hifankafantatra ihany tsika ka. Dia aleo aloha ataoko ny présentation a. Hitako Za aloha ny Ramily fa fantatsika rehetra. Dia zato akaiky zato no vadiko. Ka Sabrina no anarany. Izy mianadahy no zanako e. Le lehilahy Donatien. Ary ny vehivavy kosa Romina. Mbola mananjoko reo fa manohy fianarana any velany ihany. Leonardo no anarany. Ary farany a izy kosa zareo no Sandra mpanampitsika vaovao a. Avy any Antananarivo izy io e. Tena fanina be zany. Ahoana koa ary zany. Alolo mody voka kely. Lany ny saky izay trondro izay fa aleo alaiko vetivety. Manao azafady indrindra tompoko. Zao moakiny ny afarandriry Sandra. Ena mangataka ety atsena sisa. Misaringo boridamba tahaka izao sisa ny farana. Ndeha ody tomenatra ihany. Lasa mpangataka nefa tia zato mbola tanora kely tokony havita hitady. Izay tokoa le hoe mila mandinika trano vao manao zavatra. Mangatsika iringa eto izany. Iny misy fiara tsara tarehy. Aleo aloha atonina sao dia mba hanome volana dia ny amidy mofogasy any ary kio. Mangataka re tompoko. Mangataka re ramseo. Ty misy 2 arivo ariary. Dia misaotra indrindra tompoko. Sore madama mba misy asa azoko atao any. Eny fa na dia hoe manadio WC ihany re. Aleo amin'ny manaraka rery madama. Io re ramseo. Sady firosoko nge ty fiara ty fa afaka ny fitohanany. Ao mo re tompoko. Aka tony amin'izay ny fitaratra reo liviaka. Izay dia tratra ny fitohanana sahady nefa maika be. Izany mo re madamo. Morosoa aloha aty aloha reo livia dia aloha izy aoriana ao ka. Dia tsy maninona ve izao lotoko izao raha hoe mipetraka amin'ity sezana fiara madio be ty. Mekara dia andao e.
Sariko akio ry Olivia. Sariko io Olivia, Olivia Olivia Sven, Olivia, Olivia Sven. Ary aisetra, aisetra de Ramily de bebe Rangory. Ny farana teo Misaringo Bordamba, nosoratany Randriakoto Jean Patrick, novelominy Ony Miajanirina sy ny Ravo ary Oly, miaraka tamin'ny Faly Sirakoto ary Sinez. Anjarylivana no nandray feo sy Nana Tontosa.